Aoka iara-mivavaka sika rehetra. Jesosy Tompo, sotranao zay no fitiavanao anay. Sotranao zay no ny fitokisanao menao sy ny fiantsona masina zay ataonao. Fanamasina mangataka aminao zahay mba hampiraisina amin'ny Jesosy tahaka ny sampana amin'ny voaloboka, mba hamoabe ary mba haharitra ny voa zay omenao anay. Mitaia ny teninao zay toriana aminay amin'izao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Fifaliana lehibe havana no azahoana miarahaba amintsika rehetra eto amin'ity fiangonana Luterana Malagasy eto Maorisy ity. Fifaliana lehibe no azahoana mitondra izao tenin'Andriamanitra izao amin'ity Alahady fahasivy alohan'ny Pasika ity. Arak'izany ny perikompa anjarantsika hitantsika ao amin'ny Mateo 5:20, ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:30. Mateo 5:20, andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:30. Filazao tsaramasina araka ny Mateo 5:20, andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:30. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakana lanitra dia tahaka ny olona zay efa andeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompoly dia nanolotra azy ny fananany. Ko ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1, samy araka ny fahaizany avy. Dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilaina ny talenta 5 ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Ary no niena dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary nanafika ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, Tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy, ino nahazo tombony talenta 5 koa aho? Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary nanarona ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, Tompoko, talenta 2 natolotra ho ahy, ino nahazo tombony talenta 2 koa aho? Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa no nanatona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, Tompoko, fantako fa olona mila voatsiary ianao. Mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra ka lasa nandevona ny talentanao tao anatin'ny tany. Indry lasanao ny ianao. Ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafa. Ho tokony io nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao. Raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijano. Ko laha ho aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omeny ka hanambe izy. Fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ario any amin'ny maiziny, any ivelany, ny mpanompo tsy mahasoa.
any no hisy ny fotomaniny sy ny fitroanify. Le ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahatoky mamoa be. Mahatoky mamoa be. Amin'ilay fanoharana novakitsika teo dia miverina indroa amin'ny olona atao hoe mahatoky ny teny anankiray tsy miova. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendraiko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Hitantsika amin'ny andininy 20 sy ny andininy 20 izany. Zava-dehibe amin'ity fanoharana ity ny fisehoana ho mahatoky. Zava-dehibe io mahatoky ary mibaiko fisainana sy fihetsika fanao lehibe io atao hoe mahatoky io. Jesosy arak'izay aseho amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany dia miantso olona ary tsy mifidy na tanora na lehibe na lahy na vavy, dia isan'ireny ny fiantsoana any Jeremia. Fa na ny filazantsara na ny perikopany Toriteny dia milaza fanoharana mitovy. Miantso ny olona rehetra tsy hakanavaka Jesosy. Ho an'izay nibakitsika tamin'ny filazantsara dia tonga maray izy nanirako olona hiasa ny tany-bolobo. Tonga atoandro izy nanirako olona hiasa ny tany-bolobo. Tonga hariva izy nanirako olona hiasa ny tany-bolobo. Tsy mamela olona hipetrapetraka fotsiny. Ny perikopany filazantsara dia milaza fa nomeny andraikitra ny olona tsirairay. Fa izao io fanomezana andraikitra io dia misy dikany. Ny sasany nomeny talenta 5, ny sasany nomeny talenta 2, ny sasany nomeny talenta 1. Fa tsy miankina amin'ny abetsara, tsy miankina amin'ny isany, tsy miankina amin'ny amaroany ilay zavatra nomeny, fa miankina indrindra amin'ny atao hoe mahatoky ve satsia. Ny fiantsoana aloha tsy manavaka. Na kely ianao na lehibe, na lahy ianao na vavy, na mainty ianao na fotsy, na mavo ianao na mena, na maantso ianao na manana, na mahay ianao na tsia, ny fiantsoana tsy nanavaka. Fa napetraka ny fanavahana izy aloha mahatoky.
eo no mipetraka ny fanavahana. Dia iza no tsy mahatoky. Mba nanday any Jeremia tamin'ny fiantsona azy. Nandà koa Isaia tamin'ny fiantsona azy. Nandà koa Gideona tamin'ny fiantsona azy. Maro no nandà, fa amara ny ten'Andriamanitra koa ireny fatra-panday ireny no fatra-panaky. Tahaka le fanoharana ny ten'Andriamanitra hoe lehilahy matonana hoe eny andeha, fahalalana hoe tsy andeha, ka ny fahalala tsy nandeha no nisy ny fanohava. Izy no mahatoky. Ka lehibe resaka be, andeha zao, tsy mahatoky. Ka ity fanahy mahatoky ity ny zava-dehibe eto. Mahatoky. Rehefa tao anatin'ny fosiny sain'ilay naray talenta dimy ny hoe mahatoky. Dia natolotra azy ny fananana, lasa izy niasa, dia namokatra be. Dimy no azony, dia nahazo tombony dimy izy, 10 no nomeny ny tompony. Zava-dehibe zay. Dia tahak'izay koa, 2 ny azony, 2 nameny, 2 ny tompony, 4 nameny ny tompony. Zava-dehibe zay. Io lay fanahy mahatoky. Fa nisy anankiray, tsy le fitokisana nomena azy no nojereny, fa le fananana nomena azy no nisay kely loatra ity. Ary rehefa hita hoe kely loatra ity, tsy tiavitombo akory izy, nampiriminy. Raha be ny voambolana nampiasay eto, nalevina. Ny sainao toy ny maty, tsy afaka mamokatra. So ihany aloha fa mbola tsy lo. Satria rehefa tonga ny tompony dia hoe alay maro le fananana rehefa tsy hainy mampiasa azy, dia omeo le manabe. Isika koa ry havana, dia samy nahazo fiantsoana avy amin'ny Jesosy Tompo. Ny sasany ho pastora, ny sasany ho katekista, ny sasany ho mpiany, ny sasany ho mpampianatra sekoly, ny sasany amin'izay mananify azy azy. Fa izao ny tsy azo tenenina dia ny hoe zaho tsy nahazo. Zay ihany ny tsy azo tenenina. Raha samy hafa amin'izay mena ny olona eo akaiky anao no nomena anao, aza malahelo. Fa izao zava-dehibe, nomena koa ianao, nahazo koa ianao. Ary na dia misy teteny azan'io na hoe miany eto Jesosy. Misy teteny izany. Ohatran'ilay fanoharana tao Mateo 20 teo, dia niteny izany mihitsy ny zalahy. Zay niasa tamin'ny 9 maray, zay niasa tamin'ny 7 maray, zay niasa tamin'ny 10 atoandro. Nenao niasa tamin'ny 10, menao karama mitovy aminay. Golongolony. Tsy mahatoky io zany. Tsy niasa natao hatramin'ny 9 maray ka hatramin'ny 9 hariva no hitan'i Jesosy, fa izy golongolony. Tsy le hoe kely ny orana samy anankiray, niditra tamin'ny 10, dia nirava tamin'ny 9, dia nena karama mitovy. Tsy izay. Fa ny fanekeny hoe nirahana izy, dia nanao ary nanao amin'ny folo. Mahatoky. Io no nakasitrahany toky. Ka isika rehetra tsy misy izay tsy nomena. Tsy misy zany. Tazak'izao fotsiny, samy hafa.
tsy manana, tsy Jesosy ny tsy te hanome anao, fa ianao mihitsy zany ny tsy te hanray. Fa Jesosy tena manome, ary tena samy nahazo isika rehetra. Zao aza variana amin'izay nomeny ny hafana. Aza marary andohako hoe fa maninona no izy ny président ny FLM, aza marary andohako zany. Nahazo ianao dia ampiasaony ianao. Fizako mba notaniana amin'izany nomena azany. Nahazo ianao mbola hampamoanany amin'izany. Zako tsy maintsy hampamoanany amin'izany azany. Fa tsy misy ianao ny tsy nahazo. Zay mahatsara ty Jesosy ty, omeny daholo. Raha sanaty amin'izao anio zao ka tsy fantatrao inona no omeny Jesosy ianao, aza misalasala manaty mary fantara. Fa tsy marina zany. Fa izao amin'izay sokajy azonao, na firy zany, na inona zany, ny fanontaniana dia zao mahatoky venao. Raha mahatoky ianao, mamokatra io. Fa raha tsy mahatoky ianao, le nomenanao simba fa ianao le tsy mahatoky io sombana. Iverena tsy tena hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Zao no lazany andiny fahavalo amby roapolo sy ny manara. Koa alao aminy talenta, Dio maina manana ny talenta folo. Zay ny loza voalohany. Esorina zay any aminao. Rehefa tsy mahatoky ianao dia esorina zay any aminao. Zay rehefa manana no Dio mena ka hanambe izy. Fa zay tsy manana kosa, na zay ananany aza dia alaina. Faharoa, ary ariovany amin'ny maizina mivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any misy ny fitomanina sy ny fitroa nify. Raha voalohany, ianao fa mieritety hoe niany kely. Faharoa, alaina ray ny kely aninao. Fahatelo, ianao mihitsy no ariana. Rehefa tsy mahatoky ianao, dia ianao mihitsy no ariana. Zany ny rahabe. Fantaro aloha fa programan'Andriamanitra tsy te hanary ianao. Ary zany no nomezany ianao, satria ianao tsy tia ariana. Fa rehefa tsy ahoanao, tsy raharahanao, tsy misy vidiny aminao, zay nomenanao, ka miseho tsy mahatoky ianao, ianao mihitsy no ariana. Zany no lazay tenin'Andriamanitra. Eto amin'ity fanoarana ity, dia zavatra telo no holazaiko. Handinianao tena hoe mahatoky ve aho, sa hiany no hoe ariana. Le fananana tsy ariana, ianao zay tsy mahatoky ny vely. Fa ny fananana alaina, dia mena n'le manam-be. Ka le nomena folo, efa nomena toky. Fa nahatoky tamin'ny kely ianao, dia ho tendraiky mpanapaka ny be. Dimy no nomena voalohany, lasa ny anankiray, raiky ambin'ny folo zany zao nomena azy. Ampitobony io manaraka, roapolo indray mety. Ny zavatra voalohany zany, fanoarana zany, iany any hoe mahatoky ve ianao, dia resaka finoana. Io finoana io tsy ianao no mamorona azy,
Tsy ianao no mahay azy, Jesosy no manome azy. Ary na iza natao batisa dia nomenany zany daholo. Tena nomenany zany daholo. Na iza natao batisa. Zao zany ny fandeha. Zay tsy natao batisa ihany no tsy mahazo anjara. Fa maninona? Efa zanaky ny fahaverezana raha teo izy. Ity dia veribery matetika. Saiko natranga manjoanareo aty elezana aty na tsy. Fa raha ny tandrazana miteraka ny olona dia ela be vao atao ny batisa. Io zany manam-panaonao batisan'io dia gentilisy io ao an-tranonao kristianina. Dia rahanao. Ary ny ohatra tsara tarezy averibery matetika dia ny hoe maritandro teraka ny 10 novambra dia vita batisa na 21 novambra. Teraka androany vita batisa raha pitsy. Malagasy no mialatsiny dia hoe mbola mifana moa regny. Farafahakeliny zany afapakiny regny dia atao batisa le zaza. Efa tsy tena araky ny norme. Fa mba mbola azoko nisaorana ny ray aman-dreniny. Teraka 17 aogosta 4 novambra vao natao ireo batisa. Fa mbola ao anatin'le cadre ny afapana moa zany. Fa tsy rasanao ela be. Ny sasany efa 20 taona aby mbola tsy atao. Gentilisa zany. Fa na iza natao batisa dia mahazo ny fanomezana avy amin'ny Jesosy. Ka ny finoana ny voalohany amin'izany. Dia izao, hatramin'ny nanaovana batisa anao, manam-pahatonga anao ny confirmation, misy dingana izay tongoanao amin'ny fotoana. Amin'ny nanaovana confirmation anao, manam-pahatonga an'i Jesosy, misy dingana izay tongonao amin'ny fotoana. Tsy pastora no andray finoanao hoe azafady fa kely loatra ny finoan-tsena. Tsy pastora no andray finoanao no hoe misaotra anao raha misefa tena lehilahy be finoana ianao. Ianao mifanerasera miara-miaina amin'ny Jesosy, manana ny tenin'Andriamanitra, manana ny sakramentany batisa, manana ny sakramentany fanasany tombo, dia mahita ianao hoe mitombo azany. Fa ny zavatra marina zao, mila mitombo amin'ny finoana ianao. Zay ny marina. Raha tsy mitombo amin'ny finoana ianao fa mihena dia ho faty. Ary tsy misy zany mipetra-potsiny eo zany. Fa jerevy ny atao amin'ny rivotra, tsotsokeo izy. Jerevy ny atao amin'ny ranomasina, miakatra izy, dia midina izy. Fa ny finoanao manahoana? Mitombo ve ny finoanao? Sasana tia, mihena ve ny finoanao? Dia maty. Raha mahatoky ianao dia mitombo amin'ny finoana. Ka anao nahazo 5 anao tonga 10, na nahazo 2 anao tonga 4. Zao zava-dehibe mitombo ny finoanao. Ry fiangonana malala, mampitombo ny finoanao ny tenin'Andriamanitra. Manana fotoana ianona marina ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Sasana ty sempotra mitady vola. Dia manam-bola tokoa ianao fa tsy manam-pinoana. Ho faty any.
ho faty any. Mazava zay lazay tenin'Andriamanitra katsao aloha ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra hoy Jesosy. Fandray mandeha tafaresaka tamina olona anankiray. Sao nataoko azy. Na dia olokoana volamena manontolo aza ny tenanao, hatrany atampon-doka hatrany am-parandy. Tsy izay ny asambara. Tsy izay ny ilaina. Jesosy lay tia anao, miasa ho anao, manolotra zava-tsoa anao, mahatoky amin'izany be ianao. Izany no anton'ny sakramenta ny fanasany tompo. Rehefa nanomana ny tiako firmanta ty aho, dia nilatitra hoe ihinana izay sakafo mbola tsy nohaninao, atr'izaina olombelonanao ianao. Mbola tsy mihinana an'izany ianao hatramin'izay, ihinana an'izany ianao amin'ny lanitra. Ary namanahoana fa tsara ny fanasana izay hataonao amin'ny alahady, anasanao anay dia ratsy no ity fanasana izay anasanao ity izany. Efa manana fotoana anasain'olona tany amin'ny Carlton, efa manana fotoana anasain'olona tany amin'ny Corbeil, efa manana fotoana imbetraka fa tsy iray mandeha nasain'ny filoham-pirenena niara misakafo aminy teny avokoa. Fa mbola ity tsara ity, mbola ity ny amboniny izy, mbola ity ny sarobidiny izy, ary saina amin'izany ianao anio. Omena an'izany sakafo tsy manam-paharoa izany ianao anio, atao iny hampitombo ny finoanao. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Anankiray amin'izay nampiferimaina sy antony nandekeko ho tonga eto Maorisy dia nifieritreretako hoe rovina aiza no mandray ny fanasany tompo ianareo. Tsy zaka ny feo ny fieritreretaka, ny tsy mahazo valiteny mazava, aiza rovina no mandray ny fanasany tompo ianareo. Tena laonana hoe mba ahafahako mampandray ny fanasany tompo anio sy amin'ny heriny. Zava-dehibe io ho fampitomboana ny finoana. Ary rehefa tonga teto androany, nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny ritoaly, ny liturgia nampiasain'ny fiangonana Anglikana teto. Nisy fandraisana amin'ny fanasany tompo. Dia tsy nisalasala aho nandray ny fanasany tompo. Ary laza aminareo hoe aza malaina mandray ny fanasany tompo. Tongambe na tsy eto aza. Ilainao zany, atao iny hampitomboana ny finoana. Fa izao no mameno ny saiko sy ny foko. Ahoana reno atao mba ahafahako mametraka pastorety dia handray ny fanasany tompo isan'alahady fa tsy indroa isam-bolana ianareo. Satria nahoana ilaina ny mampitombo ny finoana. Tenin'Andriamanitra sakramenta ny fanasany tompo mampitombo ny finoana. Io no ilaina. Ho atao izay azo atao fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mahatoky ve ianao? Ataon'i Jesosy izay tokony atao rehetra ho anao, fa mahatoky ve ianao? Hitomboa ny finoanao marina. Tena sitrapon'Andriamanitra ny hitomboa ny finoanao, fa mahatoky ve ianao hisian'izany fitomboa ny finoanao izany?
sao atakarinao zavatra hafa zany. Tsia. Faharoa, amin'ity fanoarany amin'ny talenta ity ihany dia tsy fampitombonany amin'ny finoana fotsiny, tsy ny finoana ny fotsiny hoe anankiray ihany, fa izao koa zava-dehibe amin'io ny fampitomboana ny isan'ny atao batisy, ny isan'ny tonga kristianina, ny isan'ny tonga mpandray ny fanasan-tompo. Zava-dehibe amin'ny fanoarana momba ny talenta io koa zany. Ray tsy alevina fampitomboina ho roa ampitomboina ho efatra, telo ampitomboina ho enina, efatra ampitomboina ho valo, dimy ampitomboina ho folo, sy ny sisa. Ilaina koa zany fampitomboana ny isan'ny atao batisy, ny atao confirmation, ny tonga mpandray fanasany tompo zany. Ilaina koa zany. Rehefa tonga teto aho dia nanontany, firy ianareo? Ny sasany manao hoe 80 dia ny tonga androany tsy tonga amin'ny heriny. Ny sasany manao hoe 80 dia ny tonga androany tsy tonga amin'ny heriny. Ny sasany manao hoe 70 dia ny tonga androany tsy tonga amin'ny heriny. Tsy maninona. Nao alaitsika ilay isa farany ambany. Nao ataontsika hoe 50. Fa ny fampitomboana isa dia isan'izay lazain'ity fanoarana ity, karaha mahatoky amin'ny fitomboana amin'ny finoana ianao, dia aoko mahatoky amin'ny fampitomboana ny isan'ny kristianina koa. Ny tatitra efa nalefako mody any Madagasikara saharitsy dia nilazako amin'ny mpandrindra ny asa misioana ivelany hoe firenena vitsy kristianina Maorisy. Zay no hita. Zay ny vokatry ny feonako tamin'ny Monseigneur Anglicane Yann Ernest. Zay no hita vokatry ny feonako tamin'ny mpitandrina FJKM miasa ao amin'ny fiangonana presbyteriana. Zay no hita. Firenena vitsy kristianina i Maorisy. Dia zay any vitsivitsy nanalovako zany, ahitako moské maro tsy lehibe, fa ahitako ny trano fivavahany endo tena lehibe arbitra. Zay any vitsivitsy nampiravako zay, nahitako fanompotsako kely etseroa eny ambody-rindrina. Dia izao no tonga tao an-tsaiko. Dimapolo amin'ireo malagasy 5,000 miasa eto Maorisy no Luterana na lohatreto. Zay ny fantako. Isika tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitry ny KMSL dia nilaza fa ny kristianina Luterana malagasy anankiray dia mitady jentilisa anankiray hampidirina ao am-piangonana ka atao batisa isan-taona. Rehefa tonga teto avy izao tonga tao an-tsaiko, sambatra mety gasy Maorisianina reny koa. Satria ilay gasy malagasy efa sady kristianina aby izy mpiray vodrindrina eo dia tsy hitany intsony izay alaina. Farany miabotsany ny atao. Fa ny anareo manodidina anareo jentilisa be daholo. Ka vomafy raha anankiray ihany no alainy anankiray aminareo ray tao. Vomafy.
eto zany dia tsy mbatako resaka hoe aoka ny kristianina malagasy loterana anankiray Maorisy ahita jentilisa anankiray mandra-piverika eo taonao avy tsy ataoko an'izay. Aoka ny kristianina loterana malagasy eto Maorisy mahita jentilisa anankiroa farafakely mandra-piverika eo taonao avy. Fanontaniana amin'izany ike dia tsotra mahatoky venao. Tsy ny miteny fotsiny androany hoe tompoko raha 50 zay androany dia 50 zany zay amin'ny herintaona satria zay le samy mitondro aloha. Tsy le miteny an'izay zay le tompoko angama to zay fa le mahatoky le mitondra vokatra dia rehefa miverina koa amin'ny herintaona efa tsy mitsony zany sy mipera. Tsara zany fa raha ataonao mihoatra tsy maninona tsy zarery mifaly fa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha misy olona anankiray bebaka mifaly ny anjely any an-danitra mba mifaly to Jesosy. Io Jesosy mahatoky mikarakara isan'andro io mba te hahitanao mahatoky dia manao an'izany mampifaly an' Jesosy zany mba tiany ho hita zany. Fahatelo amin'ny fanoharana io ihany amin'ny atao hoe mitombo 2 tonga 4 5 tonga 10 satria misy olona mahatoky amin'io lafiny ihany dia zava-dehibe koa ny fahafoizana kristianina, ny fanomezana. Maro folakandro dia nandany fotoana lavabe naresaka tamin'ny komity dia naresaka ny fiainan'ny fiangonana, naresaka ny fampandehanana raharaha ny fiangonana. Tsahiviko ny hoe sekolelah tany Norvezy, fisotro ronono tany Norvezy, lahy antitra na vavy antitra, zay nanomboka ny asa tany Madagasikara 50 taona lasa zay. Ery zareo nampandeha ny asa nividy ny tany, nanodina trano, nividy daroliro, nividy lakolosy, nandony karaman'ny pastora, nandony karaman'ny mpampianatra, nandony karaman'ny katekista, nanao ny zavatra rehetra. 50 taona Toriteny ve dia mbola hitodika amin'ny ankizy madinika sy ny fisotro ronono any Norvezy foana tsika. Tena mety hampanontaniana amin'izay. Aiza ny olona amperinasa? Aiza ny olona mandray karama? Fa ny zaza tsy mandray karama, ny mpisotro ronono tsy mandray karama na lahy na vavy, nefa nahavita ny antoka ny misona. 50 taona teoria, efa tapakisa be izao ny malagasy loterana, mbola miandry ny iza koa. Ilaina koa ny fitomboana amin'ny fanomezana. Tsy miandro didina haka fahafolo-karena, tsy miandro baikoina fa mahatoky amin'ny fanomezana, mahatoky amin'ny famokarana ho an'ny fiangonana. Isy fampianarana ataoko manety ny filazana falazaiko tsotreto hoe mahatoky amin'ny fanomezana, amin'ny fahafoizana, amin'ny fanohanana ny misiona ny fiangonana. Tonga eto Maorisy ianareo, aza tonga eto tsy miaraka amin'ny finoana, tonga avy miaraka amin'ny finoana ao ary ampitomboina zany. Tonga eto Maorisy ianao, aza tonga eto tsy mijery manodidina anao, fa tonga avy eto Maorisy miaraka amin'ny toe-tsaina misionery,
hataona olona hafa mitonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary za tsy miteny mihitsy hoe taony malagasy dia mipetraka nandana matovy. Zao mibaikon' Jesosy mandehany ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny olombelona rehetra, na izy na izy. Zao mibaikon' Jesosy mandehany ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, isan'izany ny Maorisiana. Ampitombony, ako mahatoky amin'izany fampitomboana izany. Manana toe-tsaina misionera, hanohana zany asa zany, manolotra, manome. Azavarina manlefy hoe hatreto ihany, hevery tsara, fa ilay kamila nandrefy hoe talenta raiky aleo alevo, very mamitena. Manana toe-tsaina misionera, hanohana zany asa zany, hanao zany asa zany. Itenena amin'i Jesosy aminao hoe ripa tsara sady matoky, na toky tamin'ny kely ianao ho tendreky mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany tomponao. Teny pasoavana, atolotra somena izay mahakoky izany. Aza ho isan'izay tsy mahatoky. Ao tena isan'izay mahatoky, na lahy na vavy na kely na lehibe. Fa aza ho isan'izay tsy mahatoky. Mahavery io tsy mahatoky, mahavery. Jesosy tsy tianary ianao. Jesosy tena tia ianao. Jesosy tena matoky ianao. Ao koa mahatoky tantera. Itenena amin'i Jesosy ianao, midira amin'ny fifaliany tompona. Voninahitra ny ao n'Andriamanitra zanaka ny fanamasina izay tamin'ny talindrindra ao mandrakizay. Amen. Itsangako Kristy fitay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ao aminareo rehetra anie hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.